Mivavaka isika rehetra. Misaotranao indray izay ry Jesosy noho ity fotoana mamy izay nomenao anay ity indray azahoanay ny teny avy aminao. Dia mamindrafo amin'ny nono fahotana izay vitanay. Ary izay katsaka ny tena fiainana dia ny fiainana mandrakizay izany. Amin'ny anaranao no anaovana zavavaka izany. Amen. Risiko lady malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra antsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny soratra masina izay voalahatra otoriana amin'izao alahady fahatelo mialohan'ny Pasika izao dia araka izay voasoratra amin'ny filazantsarany Jaona. Jaona toko fahaenina andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahadimy ambin'ny folo. Jaona toko fahaenina andiny voalohany hatramin'ny andiny fahadimy ambin'ny folo. Toy izao no fivakany teny amin'ny anaran'i Jesosy. Rehefa afaka izany dia niala Jesosy ka lasa nihita ny ranomasin'i Galilea dia ny ranomasin'i Tiberiasy izany. Ary nisy vahoaka betsaka nanaraka azy no nahitany ny famantarana izay efa nataony tamin'ny marary. Ary Jesosy niakatra tao an-tendrombohitra dia nipetraka tao mba mimpianana, fa efa akaiky ny Pasika ilay andro firavoravoan'ny Jiosy. Ary Jesosy nanompo ny masiny ka nahita fa nisy vahoaka betsaka nanantona azy. Dia hoy izy tamin'ny Filipo, aiza no ividianantsika mofo an'ireo? Zany nataony mba izany toetra azy, fa izy nahalala ihany izay efa ataony. Filipo nanomaly azy hoe, na dia mofo vidiana denary 200 aza, tsy ampy azy rehetra ananan-kely avy. Mpianana anankiray dia Andrea, rahalan'i Simona Petera, nilaza taminy hoe, misy zazalahy aty manana mofo vary orde 5 sy azandrano madinika 2. Fa ho ampinina moa izany amin'izao olona betsaka izao? Fa ho Jesosy, asaova mipetraka ny olona. Ary nisy ahitra be teo. Ka dia nipetraka ny lehilahy, tokony ho 5,000 no isany. Dia nandray ny mofo Jesosy, ary rehefa nisaotra, dia nizara izany tamin'izay nipetraka ihinana izy, ary ny azandrano koa araka izay nilainy. Ary rehefa voky ny olona, dia hoy Jesosy tamin'ny mpianany, angoniny sisa tsilany, mba tsy hisy overy. Dia nangoniny ka nafeno arina 12 sy sombotsombony mofo vary orde 5 izay ambiny tsy lany mihinana. Ary hoy ireny olona ireny, rehefa nahita ny famantarana izay nataon'i Jesosy, ity tokoa no ilay mpaminany izay tonga ho amin'izao tontolo izao. Ary rehefa fantatra Jesosy fa efa ho avy ny olona akaza ankeriny ataon'ny mpanjaka, dia niala ka lasa indray izy irery nakany an-tendrombohitra. Amen. Tantara efa haitsika tsara mihitsy. Haitsika tsy enjery tsara mihitsy. Nina amin'ny mpihinanan Jesosy lehilahy 5,000. Saingy zao diso ataotsika tsy enjery loatra io tantara io. Ary raisitsika antendrony. Inona le hoe antendrony? Satria fantatsika fa afaka manome mofo Jesosy. Dia veritsika hoe rehefa misy zavatra angatahana dia tsy maintsy azo foana. Ninninna raha mangataka zavatra ratsy zao tsika dia mety azo, dia mieritrerisika hoe tsy maintsy azo. Tsika tsy mahatakatra hoe ratsy le izy, fa Jesosy mahafantatra hoe ratsy dia tsy omenantsika izany. Dia indraindray tsika kivo hoe ary maninona tsy nameny Jesosy anaty zavatra ity nefa za mba mivavaka mafy taminazy. Dia mety misy koa ny fanohitra amin'izay. Efa fantatsika izao fa mahavita fahagagana Jesosy dia tsy mangataka amintsika indraindray. Nefa fantatsika tsara fa vitan'izany. Inona ny tikambara anatin'izany rehetra izany? Ny tenin'Andriamanitra dia azo adiny fa mila iainana, fa tsy haitsenjery fotsiny. Ny tantara teto dia milaza fa nampihinana olona tsy omby 5,000. Raha ny kolotsaina Jiosy sy ny fomba firesaka tamin'izany dia izao, tsy isaina ny vehivavy sy ny zaza. Zany hoe mety nisy, ary azo antoka fa nisy mihitsy moa zany azafady, ny vehivavy sy ny zazakely tamin'io. Ary mety be lavitra noho ny lehilahy tonga teo, zany hoe mety efa tany amiray alina tany, angamany olona, angamany hozy hafa za moa zany tsy teo. Fa ny lehilahy ihany nisaina reto 5,000 ireto. Kanefa dia izao, fa nahoana Jesosy no nanome sakafo azy ireo? Satria izao, tonga izy ireo mba hieno azy, dia nasehony mihitsy ny hoe izy no mofo ny fiainana. Averiko, nasehony hoe izy no mofo ny fiainana. Ny zava-dehibe zany teto dia le mofo ny fiainana fa tsy le mofo ny zarainy eto. Zany hoe zany tokony tsapan'ny olona zany dia hoe misy mofo nomeny Jesosy kanefa ny tena fiainana dia ao aminy, ao amin'ny Jesosy izany fa tsy amin'le mofo izay omeny eto. Raha jerentsika ny toy ny tantara mantsy dia lasa be dehibe nanaraka an' Jesosy no inona no le mofo.
mananteny izy hoe rehefa manaraka an jesosy de mahazo mofo foana isan'andro de nahitsiny jesosy hoe tsy zany le mofo ny tena fiainana no tadiaviny de zay tonga teo ka nitady an'le mofo ny tena fiainana de jesosy izany ien'ny fampianarana sy ny eo akaikin' jesosy de tena afa-po fa zay mbola nitady an' jesosy taorinan'izay hitadiavana mofo de tsy ho afa-po mihitsy noho izany resaka ololady malala rehefa manatona an' jesosy de aza manantena zavatra raha materialy hoe zavatra ivelambelany fotsiny marina nyfamamean'ireny jesosy saingy ny tena tanjona de le mofo ny fiainana de jesosy izany ny fahasoavan' jesosy kristy tompo mba fitiavan'andriamanitra ray ary ny firaisana sy ny fiombonana avy amin'ny fany masina ho amintsika rehetra ny hatram'izao mandrakizay amen ivavaka isika de mbola misaotranao indray zay ry tompo andriamanitra eo no zany teny nomenao anay izany matetika tokoa izay de variana amin'ny zava-misy eto amin'ity fiainana ity ka tsy mibanjana anao manomboka izao izay ataova mikatsaka ilay tena fiainana zay omenao izay mamindrafo aminay ry tompo no fahotana zay vitanay amin'ny anaran' jesosy nanaovana sy anirina rangatanany zavavaka izany amen avy nytory-teny jesosy noana ny olona hoy mpianatra hoe aleony olona mandeha mody hividy hanina nefa jesosy te haneho hoe ny olona dia afaka matoky fa Andriamanitra mikarakara azy They could trust God. hoy jesosy nahoana ny tsy omenareo hanina ny olona ho mpianatra hoe mety ho karama ray taona vo ampy hividianana sakafo hoan'ireo dia nanontany jesosy hoe inona ny sakafo misy any zao hoy Andrea hoe misy zazalahy ao manana mofo 5 sy trondro kely 2 nitsiky jesosy sady niteny hoe asaivo mipetraka ny olona nipetraka ny olona nisaotra an'Andriamanitra jesosy noho ny mofo sy ny trondro avy eo novakiny ary nomen'ny mpianatra mba ho zaraina amin'ny olona dia nizarany mofo sy ny trondro ho an'ny vahoaka ny mpianatra nisy lehilahy 5,000 tamin'izany ary marobe koa ny vehivavy sy ny ankizy ireo olona rehetra ireo voky rehefa voky ny olona nangon'ny mpianatra zay tsy lany ka hitany fa avy amin'ilay mofo 5 sy trondro 2 teo nisy ambiny 12 harona feno be fantatry ny olona tamin'izay hoe Andriamanitra no azo itokisana fa mikarakara azy ireo tena mikarakara antsika tokoa Andriamanitra izy no manome antsika sakafo akanjo fahasalamana sy zavatra be dehibe mahasoa antsika misaotra Jesosy eo
Réunissons-nous dans la prière. Seigneur Tout-Puissant, nous te remercions encore pour ce merveilleux moment que tu nous as donné afin que nous écoutions ta parole aujourd'hui. Pardonne-nous nos péchés et aide-nous à rechercher toujours la vie éternelle qui est en toi, le pain de vie. En ton ancien nom, faisons cette prière. Amen. Chers membres de l'école des dimanches, que la grâce et l'amour de Dieu notre Père soient avec vous. L'écriture sainte qui nous sera donnée en ce troisième dimanche avant Pâques est écrite dans l'évangile de Jean. Jean chapitre 6, verset 1 au verset 15. Voilà ce qui est écrit au nom de Jésus-Christ. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté du lac de Galilée, appelé aussi lac de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce que les gens voyaient les miracles qu'il faisait en guérissant les malades. Jésus monta sur une colline et s'assit là avec ses disciples. La Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus regarda et vit qu'une grande foule venait à lui. Il dit donc à Philippe, « Où pourrions-nous acheter de quoi leur donner à manger à tous ?» Il disait cela seulement pour voir ce que répondrait Philippe, car il savait déjà ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Même avec 200 pièces d'argent, nous n'aurions pas de quoi acheter assez de pain pour que chacun d'eux en reçoive un petit morceau. » Un autre de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour un si grand nombre de personnes ?» Jésus dit alors, « Faites asseoir tout le monde. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc, ils étaient au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains et, après avoir remercié d'eux, les distribua à ceux qui étaient assis là. Il leur donna de même du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent assez mangé, Jésus dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne soit perdu. » Ils les ramassèrent et remplirent 12 corbeilles avec les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge qu'on avait mangés. Les gens, voyant le miracle que Jésus avait fait, déclarèrent, « Cet homme est vraiment le prophète qui devait venir dans le monde. » Jésus se rendit compte qu'il allait venir l'enlever de force pour le faire roi. Il se retira donc de nouveau sur la colline, tout seul. Amen. Une histoire que vous connaissez très bien. Jésus qui a nourri 5000 hommes. Mais attention, on la connaît presque tous par cœur, mais peu de nous l'appliquent dans la vie. Ou plutôt, l'appliquent de travers. Par exemple, nous savons que Jésus peut nous donner du pain quand on en a besoin. Et le problème, on demande tout ce qu'on veut à Jésus et quelquefois, lorsque notre prière n'est pas exaucée, ça nous décourage. Car en effet, si nous demandons quelque chose de mauvais, peut-être que nous ne savons pas que c'est quelque chose de mauvais, mais si nous demandons quelque chose de mauvais à Jésus, il ne nous le donnera pas. Et ça nous décourage quelquefois parce que on dit « J'ai prié jour et nuit pour avoir ceci et cela et pourtant je ne reçois pas ceci. » Et il y a également le contraire. Quelquefois, on sait très bien que Jésus ne peut nous aider et on ne lui demande pas de l'aide, mais on demande de l'aide à quelqu'un d'autre ou à autre chose. Et ça aussi c'est mal. Pourquoi ? Eh bien, regardons bien cette histoire-là. Jésus a distribué des pains et des poissons pour 5000 hommes. Il s'agit bien de 5000 hommes. Hein, parce que dans la culture juive, on ne comptait pas les femmes et les enfants. Il y avait peut-être donc, dans les 10 000 personnes, peut-être, je dis, je n'étais pas là, mais c'était sûr qu'il y avait des femmes et des enfants. Et comme on peut le voir aujourd'hui, les femmes et les enfants sont les plus nombreux. Donc il y avait peut-être dans les 10 000 personnes. Mais les 5000 hommes, peut-être, c'était sûr pour les hommes. Et parmi ces personnes-là, il y en a des gens qui sont venus pour avoir le pain de vie. C'est qui le pain de vie ? C'est Jésus, bien évidemment.
Alors lorsqu'on recherche le pain de vie, on est satisfait, on peut avoir tout ce qu'on veut. Mais si on cherche seulement le pain terrestre, on ne sera jamais satisfait. Si on continue à lire l'histoire, en effet, il y aura beaucoup de gens qui vont suivre Jésus après. Mais pourquoi? Pour avoir seulement du pain à manger. Mais ceux qui étaient venus pour avoir le pain de vie, c'est-à-dire pour voir Jésus, pour recevoir la parole qu'il donnait, et tout ça, ont été satisfaits. Nous devons donc avoir confiance en Jésus et l'appeler à chaque fois. Avoir comme objectif la vie éternelle que Jésus donne. Ne pas être découragé par le pain ou les biens terrestres qui ne sont que passage sur terre. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion avec le Saint-Esprit soient avec vous. Amen. Unissons-nous dans la prière. Nous te remercions, Seigneur, pour cette parole que tu nous as donnée. Aide-nous à toujours avoir comme but la vie éternelle que tu nous donnes, toi, le pain de vie. Ne nous laisse pas être désespérés. Donne-nous toujours ta force dans tous les problèmes de ce monde. En ton nom, Seigneur, nous faisons cette prière. Amen. Sasatra, sikatili ya safatratra.